Toy izao ndraiky havana ny tenjaraina zay omenantsika anio. Anio ny heriny ilay fanahy masina ao anatinao. Ianao olon'i Kristy dia mety mahatsiaro voageja mafy noho ny fanenjehana. Araka ny voasoratra ao amin'ny Pitsara toko 10:13-13 tapany farany amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia namatotra azy tamin'ny mahazaka rovo avao izy ka nitondra azy niala tamin'ilay aram-bato. Aza manahy fa isy hery ny fanahy masina amahy izany amin'ny fombany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Pitsara toko 10:14 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tonga tan'le izy dia nanakorazy ny Filistina, ary ny fanahin'i Jehovah nilatsaka taminy dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Vavaka isika. Raha eo, anaiky hiasan'ny hery ny fanahinao aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.